Amitiavana ato klasy toko vavy nitondrana ny Rahaba ato anaty nety vaovao ny TV Plus Madagasikara ity. Eliza Manana miarabana ihany koa. Miarabanao Brahma Razafy miaraba Sikangab magnaraka vaovao amin'ny Arivasia. Ireo vaovao nisongadina ho an'ity androany ity no laniny somavombahoaka teny amin'ny anteny miram-pirenena androany tolo-dalàna feny fanamboarana ny fivarotana toka gasy izay naroso ny somavombahoaka Liva Rasoana. Nitondra fanazavana mahakasika ny resabe momba ny tetikasa Bastoliara sy ireo mpampiapa ny ministra tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy no ofisin'ny ministra tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy fa tsy voakasika ny tetikasa ireo faritra rovana misy ny ala baobab. Nisokatra androany fanangonam-bokatra ho an'ny Pampambolembady ny 24 ho an'ny faritra Laotra Mangoro, nisy ny fanavaozana ny fepetra ho an'ireo mpanango-bokatra, misy ihany koa ny fiakaran'ny tamberibidy amin'izay vokatra mivoaka eo anivon'ny komuna sy eo anivon'ny faritra. Misokatra malalaka ho an'ny vokatra malagasy ny tsenan'ny vondrona Eropeanina, hoy ny Masovony mandona ny fanahian'ny mpandrara malagasy amin'ny fampiakarana Etazonia ny abatseranana ho an'ireo vokatra ondrana any an-toerana. Ny antsim-pirenam-baovao avy hatrany olan'iny nisy solombavam-bahoaka teny amin'ny anteny eram-pirenena androany tolo-dalàna mifeny fanamboarana sy fivarotana toka gasy izay naroso ny solombavam-bahoaka Liva Rasoana. Mbola teraka hevitra lehibe nefa mialohan'ny nandiniana ity tolo-dalàna ity indrindra ny andiny fahenina amby telopolo sy fafito amby telopolo izay novaina andiny mamaritra ny fandaovana lamando ho an'ny mpanamboatra toka gasy. Tsy manaraka ny fentrana misy fangaro ny miteraka aretina ho an'ny mpanjifa samy resy lahatra ny rehetra fa ilaina ny lalàna mifeny fivarotana ny toka gasy satria manamboatra toka gasy avokoa ny distrikan'izy ireo. Ny tombotsoan'ny tantsaha no tsinjovina manoloana ity tolo-dalàna naroso ny solomavambahoaka anambositra Liva Rasoana ity hoy ireo solomavambahoaka Zory Barjoana. Nandritra ny adiny 5 no nisy ny ady hevitra tao amin'ny anteny miram-pirenena teo amin'ny solomavambahoaka mialohan'ny nandaniana ity tolo-dalàna mifeny fanamboarana sy fivarotana toka gasy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany. Teo amin'ny andiny fa 4 sy 7 no tena niteraka ady hevitra satria nampiasa ny teny fanagadrana ny andininy izay tsy nekeny ny solomavambahoaka nosoloana lamando ny teny nampiasaina indrindra fa ho an'ireo mpanamboatra toka gasy mampiasa laro na fangaro ny mety hiteradoza ho an'ny mpanjifa hoy ny solomavambahoaka. Ho an'ny solomavambahoaka ny Vohibe Clarisse Manjary dia nambarany mazava fa isan'ny distrika mamokatra toka gasy ny distrika ny ary tena ilaina ho izy ny fampanarahan-dalàna ity fivarotana sy fanamboarana toka gasy ity. Manentana antsika rehetra ny tena misolo tena ny Vohibe izay mpamokatra toka gasy betsaka indrindra mba hitsinjo ireo tantsaha, hitsinjo ireo ambanivohitra nandaniana andro lavabe izy ity ary efa betsaka ny pitsopitsony nahitana valiny dia mangataka antsika mba tsy anova ninina intsony fa irosony fandaniana. Ho an'ny solomavambahoaka ny Mananjary Mamiaja Charlot dia nambarany fa efa fanitelo ny olona teny amin'ny anteny miram-pirenena ity lalàna ity saingy ao amin'ny anteny miran-dolona no mampikatso azy hatramin'izay. Mivarotra toka gasy izay miteraka sy fahasalamana ho an'ny mpanjifa ore olona sopa sitrapolo le olona nanjifa toka gasy ny sy ny sakafo atoano fa tonga dia mitetra toka na misotro whisky ianao na misotro labiera rehefa sisy sakafo akony dia mamparary. Ato ka mbola misy ny andiny fafito amby telopolo dia milaza koa fa mampigadra 3 volana hatramin'ny 2 taona miampilamamy ny fivarotana toka gasy sy manara-penitra. Ore olona ka gasy efa ampanara-penitra anazy tika aleo zany sesiasiana resaka figadrana agnatiny fa ho exploiten'olo ty atao hifanagadrana anagadrana olo sy mahay taratasy azadiko fa sisy olo manam-pahaizana hanao toka gasy zany. Ty lalàna ny toka gasy ty lalàny dia ny alina malany an'ity any dia isy fety sy fakahitana any ambanivola aminay any ka eto dia manentana sika rehetra raha mba afaka ao sika hitana fa piège io Yves Georges ao ka mba hitana ianao nanolotra n'ity lalàna ty fa io dia tena piège ngeza be ho an'ny vahoaka zay kendresika tokony azo tombosoa amin'ity lalàna ty. Miompi-kevitra amin'ny rehetrarehetra kosa hoe fotoana zao andaniana an'ity amin'izay fa efa fanotelona an'ity efa nanolotra zao zany lany nanolotry
honorable Brunel lany fa mbola misy ko amin'ny Sénat ty koa nanolotra koa Yves Georges dia mba magnatena fa miatagna tanàna amin'izay ty dia mba aleo ireo olanina amin'izay ty lalàna ty dia mba miangavy anareo miboromahatra koa mba anao lobbying any amin'ny Sénat fa isika ato ndraika mandany fa bloqué any amin'ny Sénat foana. Ho an'ny distrikany Betroka dia nilaza ny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo fa ilaina amin'ny fiainana ny toaka gasy ary antony nandaniny tolo-dalàna. Sai dia tena miketrika efa danina ny tiresika atao governon-dalàna ty satria efa tamin'ny andro toko présidence efa nadaniny io tamin'ny andro Brunel efa nadaniny io ity koa toko sy libération koa ty ambositra andaniny io hay fa partenaire raha ty transnationale ka miangavy asika tsy bekonisy raha zany sika tsy bekony gouvernement zany sika fa hoe ny raha sovaoko asika atao sehety. Nankasitraka ny solombavambahoaka rehetra nandany ity tolo-dalàna ity Livarason. Solombavambahoaka nambositra nanolotra ny tolo-dalàna ary nambarany fa tena mitsinjo ny tantsaha ny solombavambahoaka matoa nandany ity tolo-dalàna ity. Fakasitrahana ho antsika solombavambahoaka rehetra hitsinjo amin'ireo tantsaha izay teo mpamokatra ny toaka gasy ka dia hitonana teknisorana ihany koa ianareo eo anivon'ny gouvernement na teknisianina tao anatin'izay teo hoe fidina hevitra nandritran'ireny nanaovana ny travail de commission zay dia ihany koa isika membre de commission rehetrarehetra tsy ndrena manokana an'izany raha matao filoha satria dia maro ireo toro-kevitra zay nomeny mba hatombotsoa ho an'ny tantsaha sy ireo toa mpikirakira zany atao hoe toaka gasy. Hitodika eny amin'ny anteny Mirandolona fa nefany indray araka izany ity tolo-dalàna ity ary ny 4 Jona izao no andaniny loholona ny tolo-dalàna araka ny fandaharam-potoana eny amin'ny Lapamaitso. Nakasika izay lafim-baovao izay hatrany ny fampitomboana ny fari-piainan'ny tantsaha no tena tanjona amin'ny tolo-dalàna amin'ny ny fanamboarana sy fivarotana toaka gasy hoy ny solombavambahoaka ny Ambositra Livarason izay nanolotra ny tolo-dalàna tsy tokony katsy eo amin'ny anteny Mirandolona intsony ity tolo-dalàna ity satria efa nampanahirana ny lalàna sy ny fenitra ho an'ny mpanjifa ny toaka gasy efa vonona ihany koa ny solombavambahoaka Livarason nitondra foto-kevitra mafonja mandritra ny asam-boamira andresena lahatra ny loholona ny fahatelo ny volana Jona ho avy izao. Sorabarjona Atrany manahy ireo solombavambahoaka namana fa sao dia misy ireo tompona ndraiky mpanjakana izy omena fahefana hanao an'izay fanarahotam-pahefana izay dia izay ny antony nanamboarana sy nanisina n'ilay fanitsiana mahakasika an'izy iny fa araka ny lalàna ihany nefa dia napetraka le izy raha sanatria misy toaka gasy mety hoe ao anatin'ny norme na tsy ao anatin'ilay norme dia mety hoe eritreretin'ireo mpitandro ny filaminana ny fotony hanaovana ny mety tsindry azo lena ho an'ireo mpamokatra dia amin'ilay hoe mety ho fampidirana aponja dia nasiana fanitsiana le izy amina resaka amendement zany na l'amende alohan'ireo olona mety hoe hivaritra ny toaka gasy zay tsy manaraka an'ilay norme. Tiako tenena amin'ilay norme eto raha ohatra ny mpamokatra anankiray alohan'ny amokarany dia efa manana an'ilay norme izy ohatrany hoe fary miaraka amina laro izay apetrany ao dia iny tokony tsy hivona amin'iny zany ny vokatra izay vokariny raha sanatria izy mety hoe manapoka produit hafa izay mety hiteraka atao hoe tsy fahasalamana na fahafatesana indrindrandrindra dia iny lay misy ny fehezan'ny famaizan-dalàna any amin'ilay atao hoe famonjana zany dia napetraka somatsara izy ireny. Raha ny fandaharam-potoana dia ny 3 Jona izao no hiakatra eo anivon'ny asam-boamiera eny amin'ny anteny Mirandolona ity tolo-dalàna ity tsy tokony hametraka olana amin'ity tolo-dalàna ity ny loholona raha tonga tena mitsinjo ny tantsaha ho hatrany ny solombavambahoaka Livarason. Manana finoana ngeza dia ngeza tanteraka satria tsy fitsinjovana ny tantsaha raha tokony mbola hanana eritreritra ireo ataontsika ho sénateur eo anivon'ny chambre bahaute zay mahakasika an'izy ity satria efa napetraka daholo ny fepetra rehetrarehetra na ho an'ny mpanjiva izany na ho an'ny mpivarotra izany
na ny resaka fivarotana izany na eo ihany koa an'ny mpamokatra fa napetraka ho ihany balizy napetraka ireo fepetra rehetrarehetra na ny critère azahoana misehatra an'izany fa mena n'ilay zo fahalalahana ny mpisehatra ny tokagasy dia misy ny adidy mifandraiky amin'izay kosa nefany tsy maintsy ho respektena mba hahafahana mametraka an'ilay izy ao anatin'izay atao hoe manaraka ny lalàna izay. Ny efatra jona kosa nolanina mandritra fivoriana iarahan'olona rehetra ity tolo-dalàna mifeny fivarotana sy ny fanamboarana toaka gasy izay naroso ny solomavamokana Anambositra Livrason ity. Nitondra fanazavana mahakasika ny resabe momba ny tetikasa Bastuliara sy ireo Baobab ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Alovainjafy. Mafisin'ity ministra ity fa tsy voakasiky ny tetikasa ireo faritra rovana misy ny ala Baobab tsy any amin'ny toerana misy ny fitrandrahana ataon'ny tetikasa Bastuliara ireo sarina Baobab maro miparitaka amin'ny tambazotra serasera ho izy tsy maintsy izy kosa ny paikady fanarenana ny fahasamban'ny ny tontolo iainana amin'ireo faritra voakasiky izany grasialy tsy toerana. Mandiso ireo vaovao tsy marina izay naparitaka amin'ny tambazotra serasera mahakasika ireo Baobab nolazaina fa voakasiky ny tetikasa Bastuliara ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Alovainjafy. Sary tsy izy ireo sary aparitaka amin'ny Facebook ho iatrany izy no amafisiny fa tsy isy ho voakitika na ho simbaina ireo Baobab tafiditra ao anatin'ny faritra rovana Ranobe P42 tsy isy fitrandrahana fa sy mainty atao ao amin'izany toerana izany. Eny amin'ny toerana lavitra ny fitrandrahana no misy io faritra rovana io. Manaprofy izany ny saritany izay maneho fa tsy mifanandrify mihitsy ny toerana misy fitrandrahana sy ny faritra arovana. No mariny ihany koa fa kirihitr'ala sy bozaka no mandrafitra ny 540 isanjato ny toerana hitrandrahana ny tetikasa. Ahitana Baobab vitsy eny an-toerana saingy tsy tafiditra ao anatin'ny velaran'ny faritra arovana. Misy tokoa Baobab sasany maniry fa ivelan'ny faritra arovana izay mety ho voakasika ny tetikasa. Tsy misy tetikasa fitrandrahana maneran-tany izay tsy manana fiantraikany ara-tontolo iainana fa ny tena tokony hojerena dia fomba anaovana fanorenana sy mba ampihenana amin'ny faran'izay ambany ny voka-dratsy ny fiantraikan'ny fitrandrahana ho ny minisitra. Noho izany mahakasika ireo Baobab ivelan'ny faritra arovana izay mety ho voakitiky ny tetikasa dia tsy azo tsinotsiniavina izy ireo. Manana ny lanja ny ara-tontolo iainana, ara-kolontsaina sy ara-toekarena eto Madagasikara io zava-maniry io. Noho izany dia nofaritany ambony dia ambony ny fanonerana mifandraika amin'izy ireo. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fambolekazo sy fanarenana ny ala. Ny tanjona dia ny antsoina hoe absence nette de perte écologique. Imijika zany hoe raha misy fahasimbana amin'ny toerana X eto dia afaka récupérena amin'ny toerana Y eto le izy zany. Eo ihany koa moa ny fanampiana amin'ny fiarovana ny faritra arovana. Anisan'ny tombotsoa mivantana andrasana amin'ny tetikasa Bastuliara ny fametrahana fotrafotrasa androana ireo toeram-pambolena amin'ny Dadaska ao amin'ny commune Ankilimanilike ho ny tompon'andraikitra any an-toerana. Andraindraina amin'ny tetikasa Bastuliara ihany koa ny fanofanana ireo tanora ahafahany miditra amin'ny sehatry ny asy. Fitiavana Doni. Ny commune Ankilimanilike no commune anisan'ny manakaiky indrindra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Bastuliara amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Mpanao politika tsy voakasika akory amin'ny tetikasa no miny manaparitaka fa maniotra ny tetikasa Bastuliara ny vahoaka ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa ny fikambanana ireo ben'ny tanàna ao an-toerana. Tsy izany nefa ny tena hevitry ny vahoaka hoy ny fanazavana. Voaresaka hatrany ao anatin'ny tetikasa Bastuliara ny tombotsoa ara-toekarena goavana ho an'ny firenena malagasy amin'ny fampidiran-ketra amin'ny tetikasa. 40 tapitrisa dolara isan-taona zany raha ny fanambaran'ny filohan-drajoelina. Bilaza mahazo tombotsoa mivantana amin'ny tetikasa ireo commune voakasiky ny tetikasa hoy ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Tsy misy antony anoherina ny tetikasa araka izany. Mifanohitra amin'izany ary mangataheta ny anatanterahana aingana ny tetikasa Bastuliara ny vahoaka hoy ny fanazavana.
manantena izahay fa nomeny fanjakana lala io dia tsy maintsy hisy eretseretin'ny vahoaka hoe manantena zahay tombotsoa manokana homeny i orinasa base toliara io mba ho tombotsoany ny vahoaka manokana ato ohatra ny tena andrasan'ny vahoaka ny famboarana an'iny kanaly igny ny tena zava-dehibe amin'ny vahoaka andrasa io amin'ny fitondram-panjakana andrasa io amin'ny projet zay hiara-miasa ato anivon'ny commune rurale n'Ankelimandina satria tsy afaky mivelona ny olo ato na inino aza ny fanampiana hatao ho an'ny vahoaka satria maro anisany ato dia zava-dehibe ny fisiany an'iny kanaly igny dia igny tena andrasanay amin'izao amin'ny fitondram-panjakana. Araka ny tatry ny filohan-dranjoeliny volatra ny amin'ny 20 miliara ariary isan-taona no amifatoky ny orinasa base toliara anohanina ny lafiny ara-tsosialy amin'ireo komina manodidina rehetra ny tetikasa base toliara. Mbola rahampahamena ny fanaovana fodry-avitr'asa momba ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Taorian'ny firesany ny filohan-dranjoely amin'ny Vantana tamin'ireo vahoaka ny komina Ankilimaniloka ny farany herinandro teo mbola nanampy fanazavana momba ny tetikasa base toliara ny minisitry ny harena ankibon'ny tany. Fa ny tenitenako hoe 15 metra eo zany ny akana n'ilay fasika mavesatra dia izay ny voalazany taona metrahan'Andriamanitra ny zavatra ao alain'ny base toliara ary ao anatin'ny eto ambanomasoko eto ny étude de faisabilité ny tetikasa base toliara io le couche le hoe couche d'unité de sable supérieur andriamatoa honorable Avepanina amin'ny géologie moa dia misy couche maromaro fa ny couche ka an'ilay sable minéralisé na le fasika mavesatra dia io couche d'unité de sable supérieur io zay eo amin'ny moyenne 15 mètres misy amin'ny faritra sasany ary izy 3 mètres fotsiny fa moyenne no resahako amin'ny 15 mètres ny akanan'io fasika mavesatra io ary amafisiko eto fa marina zay voalazako zay ary tsy ilaina zany ampanerena filohan'ny repoblika ary filohan'ny repoblika dia olo-kendry tsy hanao an'izany zavatra zany fa zay ny voalazan'ny siansa. Manarak'izay dia voalaza ihany koa ny teny atao hoe tsy ao anatin'ny faritra rovana amin'ny alan'ny baobaba ny toerana misy ny fitrandrahana zay no ny teneniko dia siansa koa io misy coordonné zany mathématique zany coordonné mamaritra ny faritra arovana dia iny coordonné mamaritra ny faritra arovana iny omeny ny ministèren'ny environnement any ao amin'ny cadastre minier dia rehefa ao anatin'ny faritra arovana ao anatin'ny faritra arovana dia tonga dia ny système informatique ny cadastre minier mihitsy ny tonga dia mandany fangatahana permis ao anatina faritra arovana ka tsy misy mihitsy permis minier ho azo alainao anatin'ny faritra arovana. Nahatra taona ny fanadihadiana nataon'ny fitondrana Rajoelina momba ny tetikasa base toliara mba nahazo alalana ho tanterana ny tetikasa. Fandarana manoka rehetra amin'ny TV+ Madagasikara anasana ny Giloran Ramanakamonjy tompona ndraikitry ny serasera amin'ny orinasa base toliara. Orinasa sy ny fanjakana io moa zany misy olo tena ny fanjakana dia ny ONE dia zay zany le étape dia avy eo zany ny nalay ny vidiny base ressource le toliara sainte satria io ny tompony io zany no nampiasa nanao le recherche nanao le étude d'impact ary nahazo le permis environnemental dia zany hoe nisy session zany teo teny alain'ilo dia lasa base toliara zany no arahanao eto amin'ny TV+ Madagasikara ny alarobia raika amin'ny 20 Mai aorian'ny vaovao. Ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny base toliara no vahin'ny fandarana manokana ao arahantsika aorian'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo. Fantanterahana teny Ivandriamalina mesa lehibe fisaoran'Andriamanitra tamin'ny nanamezany papa vaovao an'ny fiangonana katolika kantarika ny lamesa annonce apostolique sy ny kardinal Tsarazana Désiré ary ny evêque rehetra manerana Madagasikara. Ity no lamesa voalohany rahan'ireo mpitarika amin'ny fiangonana katolika taorian'ny nanendrena ny papa vaovao nanatrika ny lamesa ity ny filoha hevitry ny Antimirandona Nicolas Rabenatsara.
Madagasikara izay nisolo tena ny filohan'ny Antimirandola sy ny Lola Silvera Vetsaroana ary ny ministry ny mponina Aurelie Razafindrato sy ny filoha hevitra ny Antenimieram-pirenena Augustin Andriamananoro Ismaël Andrianjafiniana. Voalanina atao Ivandravy ireo mpitarika ny fiangonana katolika Omaly nisan'ny sorona lehibe nentina ny sorona n'Andriamanitra no nanomezana ny papa vaovao voafidy ny valo milaza teo Vatican antarika ny soromasina ny nonce apostolika sy ny kardinaly Tsarazany Désiré izay nitondra ny fisaorana noho ny nanomezana papa vaovao. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour notre pape Léon XIV, récemment élu, qui te donne à ton Église comme serviteur et berger suprême. Soutiens-le avec ta force et ta vigueur, afin qu'il soit un bon pasteur pour l'Église qui avance au cœur de notre monde. Que son premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne fermement pour un monde réconcilié, soit réalisé sous votre conduite et avec nos efforts. Donne-lui de toujours garder les yeux fixés sur Jésus, ton Fils béni, afin qu'il puisse nous conduire sur le chemin de la mission, aujourd'hui et toujours. Amen. Pahasoavana lehibe ho an'ny mpino katolika ny nazona papa vaovao sy ny mbola nahafahana nanatanteraka izao sorona lehibe izao hoy ny filoha-hevitra ny Antenimieram-pirenena Augustin Andriamananoro. Hier encore, nous avons célébré les jubilés 2025, celui d'un grand pèlerinage national au cœur de Madagascar, dans la vallée verte de l'Impère. Aujourd'hui encore, la pluie de bénédictions tombe sur Madagascar avec l'élection du nouveau pape, Léon XIV. Son éminence, Monsieur le cardinal, Son éminence, nos apostoliques, les évêques de Madagascar, ici présents, le membre du corps diplomatique, chers amis, les membres des institutions de la République, monsieur le vice-président du Sénat, nous allons porter un toast au nom du peuple malgache de la foi catholique et chrétienne pour ce jour béni à l'Annonciature. Portons toast. Nisolo tena ny filohan'ny Antenimierandola sy ny andrim-panjakana nandritra ny sorona Omaly ny filoha-hevitra ny Antenimierandola Nicolas Rabemananjara notrono Lola Silvera Vetsaroana. Nanatrika ihany koa ny ministra mponina Aurelie Razafindrato sy ny filoha-hevitra ny Antenimieram-pirenena Augustin Andriamananoro, mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena Patrick Rajoelina, nifarandana tamin'ny fiaraha-misakafo ny lanonana Omaly. Ho tanterahana rapitso ao Nosy ny filakevitry ny ministra ivelany Antananarivo izay ho tarihany filoha Rajoelina. Taorian'ny fitsidiany faritra Atsimon'ny Nosy ny todonaka any amin'ny tapany avaratry ny Nosy ny filoha Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina sy ireo zanany mirahalahy hanolotra fodrafitrasa fampandrosoana ho an'ny Nosy be miova endrika tanteraka makany amin'ny fampandrosoana sy fivoarana i Nosy be ho ny filoha amin'ny alalan'ireo fodrafitrasa ireo izay voamaika anampitosika ny fampiroboroboana ny fizantany ao antoerana. Anisany apetraka amin'izao dian'ny filoha Andry Rajoelina izao ny fodrafitrasa mpamokatra herinaratra goavana manana tanjaka 10 mégawatt anafoana ny fahatapahan-jiro sy ampidina ny vidin-jiro ny fotodrafitrasa fitiavana Doni Ivrazata. Tsy misy faritra commune na district adino amin'izao fotoam-pitondrany filoha Rajoelina izao. Lalan-tsaina napetraka amin'ny filoha Rajoelina io tao anatin'ny fiam-pitom-piasana rehetra. Nazo ny anjara fampandrosoana sy ny tany Atsimon'ny Nosy izay natany ny district Antoliara voalohany, Ambozary, Ambofombe sy Ampanety ny fanomboaran-dalana amin'ny RN13 sy ny RN10. Efa nitodidony jery manokana ny vahoaka ny tapany afaratra indray ny filoha Rajoelina tamin'ny toerana ity. Toerana rehetra rehefa misy ny fitsidiham-paritra ataony tao anatin'ny faliana-trano nandraisany Nosy be ny filoha Rajoelina, ny vadiny Mialy Rajoelina sy ireo zanany mirahalahy. Tamin'ny anora latsaka fefany teo tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Nosy be fasaina izy ireo
tanjony dian'ny Flora Joel hitondra ny anjara fampandrosoana tandrefy Nosy Be izay diso fantatra amin'ny akantony ka tsy mena mitaha amin'ny nosy hafa raha mbola fizahantany. Nataon'ny Flora ara-pahamiana manokana araka izany ny fanomezana fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny vahoakan'ny Nosy Be ampiroboroboana sy setra ny fizahantany. Ny antony dia izao, Nosy Be dia ny fizahantany. Ary ao anatin'izany fizahantany zany dia tsy maintsy apetratsika ny fotodrafitrasa rehetra mba tsy hamena mitaha Nosy Be mihoatra ny nosy ravavy rehetra, ny ao La Réunion, ny any Maurice, ny any Seychelles. Zay nametrahantsika lahara-pahamehana ny hoe ny lalana rehetra eto a Nosy Be izay misy an'ireo hôtely maro dia maro dia namboaritsika avokoa ary tokana an'izany tsika satria efa eo amin'ny 60 km latsaka kely eo miala eto amin'ny aéroport mandalo any amin'ny Elville mandra-patonga any amin'ny Andilana dia efa vitatsika goudron star tena mahafinaritra ohatra ny mponina sy ny vahoaka rehetrarehetra Nosy Be any avitatsika an'izany lalana izany tokolasy. Eto ihany koa tsika miala eto raha vao mandeha amin'ny ankavanana mandalo any Madio dia mipoitra any Andilana efa vitatsika goudron sady tsara avokoa. Raha lalana teo aloha nataontsika nandritra ny adiny iray sasany dia amin'izao tsika miteny izao 10 minitra nanovantsika an'izany. Sesy lany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa vitan'ny fitondrana ao Nosy Be amin'izao diany eny toerana izao. Anisan'izany ny fanomezana fotodrafitrasa toy ny EPP manara-penitra sy ny trano mora. Hojeren'ny filoha akaiky ihany koa ny amahana ny olona famatsiana herinaratra ao Nosy Be. Politika ny angovo ny fitondranana amin'izao ny fivadiana amin'ny fampiasana angovo azo avozina hizitraka izany Nosy Be. Dia ametrakantsika ny vatofototra amin'ny fanombohana ny fanaovana ny fametrahana ny parc solaire izay hatrany amin'ny 5 mégawatt ho fitaitsika zao zany apetratsika zao satria hita Nosy Be ito no anisany no hoe lafo indrindra ny vidin-jiro. Efa any amin'ny 40 centimes de dollar any satria dollara foana moa ny fijerevana an'io ny kilowattheure. Raha ao Antananarivo any amin'ny 15 na 20 centimes zany hoe avro eny ny vidin-jiro. Eto Nosy Be no ny ao Antananarivo fotsiny ohatra. Ka zay nanaovantsika an'ilay parc solaire io satria vao avy mipetraka io parc solaire io dia mazava ho azy fa voalohany indrindra tsy tapatapaka aloha ny jiro ary faharoa manaraka arak'izay hiena ihany koa zany ny vidin-jiro eto Nosy Be iray manontolo. 10 mégawatt no apetratsika 5 mégawatt no apetratsika zao fa amin'ny herintaona dia fampitsika 5 mégawatt indray zany mba tonga anazy 10 mégawatt. Tsy jana amin'ireo nefa ny paikadiny fampandrosoana ao Nosy Be araka ny efa natsitika ny fiadidiana republika dia ho tanterahana rahampitso ao Nosy Be ny filan-kevitra minisitra ivelana Antananarivo mazava loatra fa hifantoka bebe kokoa amin'ny fitiliana ireo asa fampandrosoana maika mahakasika manokana Nosy Be ny filan-kevitry ny minisitra ity ny filan-kevitry ny minisitra ivelana Antananarivo efatra tao ireny Toliara. Ny sokatrandrano ny fanangona mbokatra ho an'ny taopambolena ho an'ny faritra loatra mangoro. Nisy ny fanavozana fepetra ho an'ireo mpanangom-bokatra nisy ihany koa ny fiakaran'ny Tamberibidy amin'izay vokatra mivoaka eo anivon'ny komuna sy eo anivon'ny faritra fanavozana ny fanaran'ny mpitondra eo anivon'ny faritra Aloatra Mangoro sy ireo mpandraraha ary ireo tantsaha. Fanazavana eo fandraisam-peon'ny Santatra Diamondra sy Miorana Rindra TV+ Ambatondrazaka. Ny fandimosy indray ny tantsaha taty Aloatra tamin'ity taom-pambolena ity ny ahitany sy nitondra-drano vokatry ny rivo-doza. Niteraka fianany vokabary izany ho an'ny velara-tanimbary midadasika indrindra ireo izay tsy misy to-drano. Na izany aiza dia tafiditra ao anatin'ny fotoam-pijinjana ny faritra Aloatra Mangoro amin'izao fotoana izao. Fotoana fahatongavan'ireo mpanangom-bokatra ivelan'ny faritra ankoatr'ireo eto an-toerana. Fotoana toy izany koa ny fanararaotra ho an'ny komuna ny avian'ny vokatra sy ny faritra mba hakana ireo Tamberibidy amin'ny fanangonam-bary. Misy ny lalàna mametry izany toy ny didim-pitondrana iraisan'ny mistera maromaro mamaritra ny tsy maintsy hananan'ireo mpanangom-bokatra ny karatra famantarana arak'asa ho azy ireo ary ny didim-pitondrana no raisin'ny faritra amin'ny famerana ny Tamberibidy alaina amin'ny vary akotry, ny vary fotsy ary ny ampombo. Tsy ohatra ny teo aloha tsony ohatra ny autorisation de collecte izay nataon'ny faritra ireny fotsiny fa misy ny fandraisan'ny anjara any komuna sy ny taleparitry ny industrie ary izy io dia avy any amin'ny arrêté interministériel mihitsy avy any fitondram-panjakana no mamoaka an'io arafahana mitsinjo ihany koa ny komuna ka mitapahana zany fa miampy 20 ariary ny restorina eo amin'ny
vary koty miampy 20 ariary ihany koa ny eo amin'ny vary fotsy ary 20 ariary ihany koa ny eo amin'ny apombo. Ny mipahany betsaka amin'izay vola miditra na le carte d'identification professionnelle ary misy ihany koa amin'ny restourna dia mijanona ao amin'ny commune ka zay nanaovako hoe sehatra anankiray ihany koa ahafahana manampy an'ilay commune atao ny faritra. Noho ny fisoroana melona ataony teo anivon'ny OMC régional dia voafeny fandriam-pahalemana tamin'izao fiandohan'ny fijinjana izao na teo amin'ny lafin'ireo tranga fanafina sy ny fankanakeran'ny Monsieur Santony izany na ny tranga alabar saika na hazovana. Samy notsinjovina tamin'izao fanapahan-kevitra izao na ny tantsa na ny mpandrarà ary indrindra ny mpanjifa. Efa nitsangana ty amin'ny faritra loatra Mangoro ny atao hoe comité observatoire du riz zany hoe manara-maso mividin'ny vary manomboka any amin'ny mpamokatra manara-maso ihany koa eo amin'ny mpandrarà sy ny mpanjifa. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanangonam-bokatra tato anatin'ny faritra loatra Mangoro. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray misokatra malalaka ho an'ny vokatra malagasy ny tsenan'ny vondrona Europeanina ho ny masovony manoloana ny fanahian'ny mpandrarà malagasy amin'ny fampiakarana États-Unis ny abatsiranana ho an'ireo vokatra ahondrana any an-toerana. Nanamafy ny masovony vondrona Europeanina fa tsy andaovana fa tsiranana ary tsy misy fetra ny vokatra alefan'ny Madagasikara any an-toerana mahatratra 1.3 ny tsena any Europa no efa trandraha ny Madagasikara amin'izao ary karazana entana 5 isa no misokatra sy afaka trandrahana ny an-toerana raha ny fanazavan'ny masovony vondrona Europeanina eto Madagasikara nandritra ny andro antetika asa tafiditra anaty fanamarena ny herinandro ny Europa iantra Arso Marcelin Randrevovonjy. Miteraka fanahina ho an'ireo mpandrarà malagasy manondrana entana any États-Unis ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikanina hampiakatra mihoapapana ny aba amin'ireo entana miditra any an-toerana. Manoloana ny fanahiny ny mpandrarà raha toe-karena sy fanapahan-kevitry ny Amerikanina io, nilaza androany ny masovony ny vondrona Europeanina eto Madagasikara fa misokatra amin'ny danadana ho an'ny vokatra malagasy ary tsy andoavana aba tseranana ny tsenan'ny vondrona Europeanina. Moi, ce que je peux vous dire au niveau de l'Union européenne, c'est que nous avons un accord de partenariat économique qui est en vigueur depuis 12 ans ici à Madagascar, qui offre un cadre juridique stable, fiable, prévisible et qui offre à Madagascar des avantages asymétriques, c'est-à-dire que vous avez plus d'avantages que nous en tirons, qui fait de nous votre premier client, donc vous êtes ceux qui vendez le plus à destination de l'Europe, et tout ça se fait, pour répondre à votre question, avec 0% de droits de douane. Ça a été le cas depuis 12 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui et ce sera le cas demain, et avec aucune restriction quantitative en ce qui concerne les produits malgaches qui sont exportés. Donc voilà, nous offrons un cadre juridique tout à fait prévisible, stable, et sur lequel vos investisseurs, vos entrepreneurs, votre population peut se baser pour savoir de quoi sera fait le lendemain. Nanamafy ny masovo frantsay fa mbola mitana ny larana voalohany manohana amin'ny fanohanana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny vondrona Europeanina. Et je crois qu'il y a deux mots qui caractérisent ce que font l'Europe, ses États membres et ses institutions et les Malgaches, c'est à la fois partenariat et impact. Un partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est imposé, il y a tout qui est sur la table, il y a tout qui est discuté, qui fait l'objet naturellement de politiques qui s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'État, selon naturellement à la fois nos valeurs, nos principes, nos propres priorités, mais dans le cadre de la politique générale de l'État, et ça c'est très important. No tanterahina teny amin'ny université n'Ankatso androany ny andro any tetika asa izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny herinandro ny Europa. Fotoana izao anarahantsika ny resabe. Ny vaovao 24-7 oravana ny fotodrafitrasa mahatonga fiakaran'ny rano. Misy ny fotodrafitrasa tsy manara-dalàna ka manentina ny lakan-drano ary mahatonga rano miandro na etsy andravoangy. Tsy maintsy esorina araka izany izy ireo ary hodiovina ny lakan-drano mba hialana amin'ny loto sy ny fiakaran'ny rano. Nidina ifotony ireo tompon'andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra Omaly nijery ny zava-misy teny an-toerana.
ny pejiny rado hery nantenaina mpanofatrano tsy mety miala ny afara tamin'ny fanotorany tompotrano ny lavapiringy trangam-piarahamonina teny andoarany fotsy ny totoran'ny tompotrano ny lavapiringy fampiasan'ny mpanofatrano rehefa tsy nety niala tao anatin'ny fehimpotoana voatondro iroso amin'ny fandravana trano matsy izy ireo noho ny fahasimbana ka nanome fehimpotoana ny mpanofa mba hijery trano hafa tsy hoajan'ireo mpanofa trano nefa ny fotoana nomena azy ireo noho ny tsy fahitana trano hafa ny antso mpanao gazety araka izany ireo mpanofa trano manoloana ity fanotorana lavapiringa ity satria tsy misy ivoahana. Ny pejy Randriamanana Janot tsy nigadra Andriamatoa Hugues avy ao Ambatoseza commune na Vohitrandriana distrikany Nosivarika ka nisaotra an'ireo vahoaka ao mandroro mody faharoa amin'ny fiarovana azy. Malalaka afaka nody araka izany Andriamatoa Hugues taoriany ny famotorana nataony fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany mananjary ny takarivany alatsinainy 7 Mei 2024 teo ka andrasana ny fotoam-pitsarana azy. Raha tsy ivona dia ronana dossier ho praitsokombakomba tamina lehilahy iray nikasa amono ny sefokotany ao Ambatoseza ny tena satria anisan'ny mpitolona tsy nankasitraka ny fitrandraham-bolamena tsy ara-dalàna ka sain'ireo teratany vahiny ho atao ao Mandroromody faharoa commune Vohitrandriana ihany. Voafatana andrainjara amin'ny festival Visa pour l'image 2024 Irijasolo efa 17 taona izao nanangana natao Perpignan manakaiky ny sistan'ny Frantsa sy Espagne ny festival Visa pour l'image izay manome sehatra isan-taona ireo sary amin'ny asa fanaovan-gazety fantadaza maneran-tany. Ao amin'ity taona ity dia samba nisy malagasy voafantina tamin'ny fomba ofisialy ary isan'ireo sary ho amprantiana. Ny 30 aogositra hatramin'ny 14 septambra ho avy izao. Ny sarin'ny Irijasolo izay voafantina mitondra ny anarana hoe Madagascar Terre des Esprits izay nivoaka tamin'ny gazety boky Géo ny taona 2024. Félicitations. Ny pejy Voemar antika ireto avy ny finday mazaka mampiasa ilay tambazotra interne Starlink manomboka ny volana Jolay 2024 dia azo fifandraisana satelita Starlink maimaimpoana ny smartphone sasany ka anatsara indrindra ny connectivité any amin'ny faritra ambanivohitra na toerana sarotonga izay tsy tratra ny tambazotra finday mahazatra. Marika voakasika Apple, Samsung, Motorola, Google, iPhone 14, Galaxy S21, Pixel 9. Ahoana no fiasan'izany? Starlink dia constellation na satelita mipetraka 530 km miala amin'ny tany. Ambany lavitra n'ireo satelita mahazatra izay 503 km miala amin'ny tany ka mampiena be ny latency ary manatsara ny hafanganana mpifandraisana. Mitsipaka ny fanakorontanana miendrika fanongana mpanjakana ny diamarana ny diaspora manoana ny andro rajoelany Europa raha ny fanambarana navoakan'izy ireo tsy amin'ny herisetra no sy fampandrosoana ity fikambanana ity fa amin'ny alalan'ny famindram-pahefana ara-demokratika miantso ny malagasy tsy andeharany tsao ny diamara izay vondrorana ireo antoko fikambanana sy olotsotra any Europa. Nijorony iray mety eo ny diamarana ny diaspora manoana ny andro rajoelona Europa namoaka fanambarana izy ireo fa manohitra fanongana mpanjakana ka sainy ny lombitsy atao. Anoana sy amprisika ny malagasy anaja ny andro mpanjakana misy. Amprisika ny malagasy anao anatin'ny fitoniana politika marindrano na ny stabilité politika. Fandriam-pahalemana ary tontolo miteraka famokarana. Hitondra sy hanorevitra ary izarany traikefana ho an'ny malagasy sy ny fitondram-panjakana dia mara eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana. Anohatra ny fanakorontanana amin'ny endriny rehetra na aty avelana na amin'ny Madagasikara ny dia mara. Momba ny raharaham-pirenena tsy pahany dia mara ny fikasan'ny olom-boafidy vitsivitsy hitondra fanakorontanana izay miendrika fanonganam-panjakana. Ho an'ny dia mara dia ny fifidianana ara-demokratika ihany ny lalana akana fahefana fa tsy amin'ny herisetra, tsy amin'ny fanakorontanana, tsy amin'ny fanozongozonana. Tombony any Madagasikara hoe ny dia mara ny fandraisana ny fivoriana iraisam-pirenena atao eto Madagasikara ka tsy tokony korontanana. Ny diamara dia midera ny isaky ny fitondrana malagasy tarihan'ny filoha Andry Rajoelina
amin'ny fanandratana avo ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fanatotosana ireo fivorim-be tany Madagasikara dia azo adika ho fandresena diplomatika no sady fatokisan'ny fianakaviam-be-pirenena ny totondra amin'izao fotoana izao. Anao etsika lehibe izy ireo ny 4 Mei ho avy izao fanohanana ny Florajoelina hoe ny fanambarana. Vitanoi aniof talata roapolo Mei teny amin'ny Cité des Cultures Antaninarenina ny fanaovantsony eo amin'ireo mpiara-miasa ao anatin'ny salon de l'UTM izay ho tanteraina ny 12 ka hatramin'ny 15 Jona ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato ho an'ny taona 2024. Tanjona ao anatin'ity fiara-miasa ity ny fanamafisana ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara. Anisan'ny mpiara-miasa amin'ity andian'ity ny TV+ Madagasikara. Fanatsarana sy fanavaozana fomba fiasa no etiny ONTM ho an'ity salon ITM andiany faraka amby folo ity. Ny ampiavaka azy dia miova ny invité d'honneur amin'ity azy rahantsika amin'ny Maroc zany anisan'ny ao anatin'ny 3 premiers amin'ny destination touristique aty Afrique dia manana traikefa tokoa izy amin'ny resaka fizahantany dia maro ihany koa ny stand izay nanatombo raha ny ohatra tamin'ny taona lasa. Banoana ity salon ITM andiany faraka amby folo ity ny TV+ Madagasikara anjara biriky lehibe entina ampandrosoana ny fizahantany sy ny asa tanana izany. C'est un honneur pour le groupe TV+ Madagascar d'accompagner la 11e édition de l'ITM ainsi que la 2e édition de l'IHM. Deux événements très importants pour la valorisation de notre tourisme et de notre artisanat. Ce partenariat reflète notre engagement commun à faire rayonner Madagascar, ses talents, ses paysages et son savoir-faire, aussi bien qu'à l'intérieur du pays qu'à l'international. Efa taonany maro no nikarakarana ny salon ITM, noho izany dia efa betsaka tokoa ny traikefa azon'ireo mpikarakara mahakasika izany fikarakarana izany. Ministera zany ministère de tutelle manohana izy ara-panjakana, manohana ihany koa izy eo amin'ny lafiny arabola sy ny logistique ary manetana ireo sponsor rehetra izay afaka manampy ny ONTM. Ny tompo isa-taona ny mpanohana mandray anjara amin'ity salon ITM 2025 ity, mariky ny fahombiazana amin'ny asa ataon'ireo mpikarakara. Apoliny ireo mpanohana ny ITM zany dia midika fa anisan'ny événement geza indrindra aty amin'ny Océan Indien ny ITM. Ho tanterahana ny 12, 17, 18 ary 15 ny volana Jona ho avy izao ny salon ITM eny amin'ny CCI Ivato. Mandray anjara amin'ny fividianana vaksiny sy ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny manomboka izao ny commune tantan'ny vondrony vehivavy be ny tanàna eto Madagasikara raha ny fanambarana no tanterahiny ireo mpikambana. Manaiky ny vondrony vehivavy be ny tanàna fady sy ampy ny tosika ho an'ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara na eo aza ny fanampiana goavana entin'ny gaviana ny vondrona iraisam-pirenena manohana ny vaksiny izay tsy mbola ampy ihany koa na dia efa mitombo aza ny teti-bola panjakana ho an'ny vaksiny ho an'ity taona ity manatanteraka fihaonana manomboka androany ny vehivavy be ny tanàna hanamafisana ny fomba fitantanana ironina amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana. Antralala Arososy sy Marcelin Fonjy. Misy fiantraikany amin'ny teti-bola tokana amin'ny fividianana vaksiny sy amin'ny fampiroboroboana ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara. Ny fialan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena sasany. Tsy mbola mahafeno ny filana rehetra amin'izany na eo aza ny fiakarany tahan'ny famatsim-bola ho an'ny fanaovam-baksiny voarakitra anaty lalàna mifeny teti-bola 520. Amin'ny resaka teti-bola ny fahasalamana sika ao anatin'ny teti-bola panjakana 520 dia nahitana fiakarana eo amin'ny 720 faingo eny isanjato eo izay miohatra tamin'ny taondasy. Izany hoe fa zava-dehibe zany izay. Ao anatin'izay dia nahitana fiakarana ihany koa ny vola atokana ho an'ny fandraisana tanana ny vaksiny. Fa mbola tsy ampy izay satria hatreto dia mbola roa hetsy sy ray tapitrisany zaza mbola tsy vita vaksiny mihitsy na indray mandeha aza teo amin'ny fiainany. Mila ezaka zany zay ka ny vovonana hina ny tambazotra ny tanora nosy ny CCOC dia resy lahatra fa ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana
na ny atao hoe gouvernance locale dia anisany manampy betsaka amin'izay hoe fampitomboana ny tahany zaza vita vaksiny izay. Ho fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny vaksiny, efa namaritra fanampiana ara-bola anatin'ny teti-bolan'ny kaomina ny vondry ny vehivavy ben'ny tanàna ho an'ity taona 2024 ity. Ho an'ny tenako manokana raha ho an'ny commune Pahitrosy efa tamin'ny herintaona zahay no niara-niasa tamin'ny vovonana inona dia tamin'izany zany no efa namaritra tao anatin'ny teti-bola iasana amin'ity 2025 ity na dia ampahany kely fotsiny aza aloha mba ahafahana mampietsika sy manatsara ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny resaka famitana ny vaksiny dia anisany anaovain-dohan-draharaha amina sora-bola izay voapetraka ao anatin'ny teti-bolanay anaovana ny fanentanana mahakasika ny fanaovam-vaksiny ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny herintaona sy ny renibevoka. Tanterahina nanomboka androany ny fiaonan'ny vehivavy ben'ny tanàna ho fanetsehana azy ireo amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fahasalamana sy ho fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fampiroboroboana ny fanaovam-vaksiny eny fotony. Ijany amin'ny voavoan'ny fahasalamana hatrany isika olona 700 tapitrisa no vita vaksiny manerana nosy no niezaky ny fanjakana indrindra no ny aitarika sy firotsahana an-tsetry ny vadin'ny flo mialy rajoela izay renim-piain'ny vaksiny nanomboka ny volana septambra 2024 tsy nisy intsony ny trangana aretina lefakozatra teto amintsika fitiavana doni. Tany amin'ny taona 2024 no nahitana trangana valina aretina lefakozatra teto Madagasikara. Tena natahorana ny valina aretina noho izy nahina avo ireo zazalatsaka ny 5 taona sy ireo rehetra tsy vita vaksiny miady amin'ny lefakozatra. Nandray andraikitra niady tamin'ity arety mandoza ity araka izany ny fanjakana malagasy mba hamongorana tanteraka ny aretina. Onona hatrany amin'ny 700 tapitrisa mandeha Madagasikara no vita vaksiny. Vokatry ty hetsika fa no vaksiny ity nisy intsony ny trangana valina aretina nanomboka ny volana septambra 2024. Manomboka izao kosa dia sokajiana amin'ny firenena nahavitanana foana ny fiparitahan'ny valina aretina lefakozatra i Madagasikara. Raha ny tatry ny OMS, misy fepetra maromaro vao tonga amin'izany sata sy fandresena izany ny firenena iray. Voalohany, jerena akaiky ny tahan'ny fiarovana farany ambony indrindra sy tran'ny vahoaka, eo ihany koa ny fanaraha-maso izay manamarina raha tsy misy intsony ny trangana aretina, ary farany ny fijerena sy fanamarinana fa tsy misy intsony ny trangana valina aretina tao anatin'ny 12 volana misesy. Anisan'ny dingana goavana nanampy amin'ny ady amin'ny lefakozatra ny firotsahana an-tsetry ny vadin'ny flo rajoelina nandresy sy lahatra ny anaovana vaksiny ny zaza malagasy. Miala rajoelina izay renim-piain'ny vaksiny ankoatry ny mahamaso voany ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalà na mahavavy azy. Mametraka Madagasikara ho firenena filamatra eto Afrika amin'ny ady amin'ny lefakozatra izao fandresen'ny Madagasikara ny valina aretina izao hoetran'ny OMS 720 ireo tranga voamarina ny volana septambra 2024. Madagasikara makany Everest tapitratra ny fianiana ny tendro ny fianakaviana malagasy boka tsy tonga teny an-tampony nefa navita ny oatra ny rehetra ny diany ity fianakaviana malagasy ity tany Everest tsy mbola amin'ny taona ity aloha izany no ahafahan'ny sainam-pirenena malagasy miofaofa eny antendrony izao tontolo izao. Tsy tafakatra ny tampony Everest ry Zozar Raisa ary Raja Alexandre boka kanefa niverina teny antendrony mitondra fandresena hafa dia ny fandresen'ny herim-po ny fitiavan-tanindrazana ary ny fianakaviana. Tonga amin'ny farany amin'ny totoana ity ny fiakarana ny azimaingana ny lalan'ny Gombo ilay lavaka ranomandro mandalo amin'ny lalakavoana. Tsy azo ekena intsony ny fepetra hoe ny mpitarika ny ekipa ary niraisin'izy ireo tamin'ny mpahamatorana izany fanapahan-kevitra izany niverina izy ireo hiaro-aina. Tsy mora izany, Zozara voaterina hiditra avy eny amin'ny camp 1 noho ny fahasemporana raha isin'ny janona 510 metatra tsy tonga eny an-tampony voany antsika mahafaty ary Raja Alexandre dia niezaka hiakatra irery aza tsy nahazo lalana intsony. Na izany aza dia noresena ny tahotra ny fefy ny zaka hoy izy ireo tsy nofitapitra fa lalana misokatra ny tapitendrombohitra eo ihany fa ny dian'ny boka mipetraka ho tantara tsy hoe tapitra ny hiraka vao manomboka ary amin'ny fo malagasy atapitrisany efa vita ny dingana voalohany makany antendrony Everest.
Isika teo anatin'ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny fankalazana ny fitinireny dia hanolotra tolotra miavaka ny ikorana immobilier ny sabotsy 4 Mey avy izao dia karakara fitsidina ny lotissement eny Alakamisy feno arivo ny ikorana immobilier izay azon'ny mpanjifa aloha indroa miantaona ny ikorana immobilier ihany koa no mikarakara ny antota taratasy rehetra hatramin'ny fahazahoana titra farany ny sabotsy amin'ny 10 maraina eny amin'ny Santilo Anozato ny fiangana miaraka amin'ny fitsidina ny lotissement eny Alakamisy feno arivo. Ikorana immobilier 5 taona nijoroana 5 taona nanomezana fahafapo andreo mpanjifa ho avy izao fetin'ireny ka mba ho fanomezana miavaka indrindra dia andao ametraka zavatra maharitra andao hiaraka aminay ny sabotsy 24 Mey 2025 avy izao ho amin'ny fitsidihana an-tany eny Alakamisy feno arivo efa ho 200 titres izay no navoakanay ary izahay avokoa no mikarakara ny taratasin'ny tany rehetra mandrapatonga amin'ny boky titra eo ampelantananao izay misoratra amin'ny anaranao ka noho ny fangatahany maro dia mitoy ny tolotra vente en 2 paiements ho an'ny site de lotissement eny Alakamisy feno arivo amin'ny sabotsy 24 Mey 2025 avy izao izany hoe raha mividy amin'io lotissement io ianao dia afaka ataonao indromandoa ny vidin'ny tany amboaritra izao ary ny fandaharam-potoananao fa ny sabotsy 24 Mey 2025 avy izao dia isy ny visite organisée izay ahafahanao misitraka izany tolotra indromandoa izany ka toy izao ny fandaharam-potoanantsika mba ho fandaminana ny fitsidihana dia tsy mialoha ny laharana izay misoratra eo ambany na mandefa hafatra miafina avy hatrany amin'ny page Facebook ikorana immobilier amin'ny 10 maraina faingatsika ety amin'ny centre commercial Santilo Anozato Andrefana izay fantatry ny maro hoe leader price noho ny fetin'ireny efa akaiky dia akaiky dia azo tombotsoa roa be izao izay rehetra andeha amin'ny fotoana io toy izao kosa indray ary ny mombamomba ny tany 7 minitra monja miala ny RN tany efa azo andrenana avy hatrany ny jiro sy rano dia efa any an-toerana ary ny refin'ny tany kosa dia manomboka amin'ny 300 mètres carrés ho anao izay manam-paniriana ny hividy tany ary dia andao hiaraka aminay amin'ny sabotsy 24 Mey 2025 avy izao io amin'ny visite organisée fa izahay dia anamora ny fahazahoanao izany tany izany ary anafaingana ny fahazahoanao boky titra ihany koa aza adino ary fa amin'ny 10 maraina faingatsika ety amin'ny centre commercial Santilo Anozato Andrefana na leader price ary efa misy ihany koa ny fiara iombonana izay nikarakarain'ny orinasa hitondra izay rehetra andeha amin'ny fotoana io ikorana immobilier manome mihoatra ho anao ho fankalazana ny fetin'ireny dia mitohy hatrany ihany koa ny fiainam-bidy goavana ao amin'ny Chic Bay Fabiola izay mandidina ny 10 hatramin'ny 17 isanjato amin'ireo entana sy tolotra hita eny amin'ny tranombarotra manomboka rahampitso Alakamisy 22 ny volana Mey izany ary toy mandrapatonga ny fetin'ireny samy mandray maefa tolotra mihaja. Bonjour, bonjour, Taoulndjaya, tsika rehetra ny tokantrano any raha tolotra fête de mer Chic Bay Fabiola meilleur manentana tsika rehetrarehetra amin'izao fête de mer zao mbola tohizana ihany ilay toyany tamin'ilay 8 ans manonga izany hoe ny entana rehetra ato aminay manomboka rahampitso Alakamisy hitantsika daholo ireo ny karazana poketra mariako fa ilay avorazana be izany hoe ireo karazana poketra anareo nadorana azy ireo fa tsy may nefa ny amin'ny vidiny tena mora mety atao ideka atao maman misy ihany koa ny karazana kiraro raha ohatra ka hoe mety hoe kiraro no mety ho an'ny maman anao misy ihany koa ny montre izany hoe afaka atao cadeau ny voninkazo ny vazy de luxe amin'ny vidiny mariako foana hoe Chic Bay Fabiola meilleur ary amin'ny vidiny tena mora mariako fa ny akanjo dia mbola midina 50 à 75% ho anao izay te anao volo mba hitondra surprise ho an'ny reninao dia 15 000 ariary ihany koa ny manao volo ny manao onglerie ary ny manao make-up ato aminay hatramin'ny asabotsy ho avy izao hoeto koa nareo ho an'ny futur maman mety hoe te hividy tolotra ho an'ny maman kely i papa dia misy ho an'ny akisy kely ihany koa atao mba ho cadeau ho anazy mbola ao anatin'ny idée cadeau maman ihany hitantsika izao ny karazana nouveau-né izany hoe raha ohatra ka mbola ny ekibo izy dia efa ho maman izy futur maman ity zao papa afaka ataonao idée cadeau tsara atao amin'ny Chic Bay Fabiola baby ny toerana dia eto Andranomena misy ihany koa 67 hectares ny Soarano ahitanao an'ireto idée cadeau pour maman ireto ankoatran'izay nefa
zany dia mbola tohizana ihany ilay tolotra ho hitao manonga hatramin'ny asabotsy dia ireo karazana kilalao anankizy satria ho avy moa zany fety dia ireo mbola misy amin'ilay réduction 50 à 75% ihany koa ny momba ny ankizy kely rehetra akoatran'ny hoe nouveau-né araka ny teneniko teo dia tsy adino ny tafitrano izay tena mila miova loko maman hoentiko indrinareo atao amin'ny momba ny volo atao amin'ilay atao hoe tafitranotsika na ny perruque vrai cheveux ny mahatafitrano azy dia zany hoe manarina ny tilohantsika ty sy izy zao poziko zao moa zany dia manja be mbola réduction hatramin'ny 75% averiko hoe 35 000 ariary na 175 000 francs dia mahazo perruque vrai cheveux atao amin'ny tonty fabiola grossiste manentana antsika rehetra indrindra ho anao izay mbola hivarotra fa tena hoe prix de gros na mbola ho any ivelany ary ianao dia atao aminay tena mora satria omenay prix d'usine ianao raha mitady misy ny lisy ny frisé ny ondulé ny fouille raha te hoe anao coupe garçon ianao na te hiova loko dia miazakasa fa mbola mitoy zany ilay tolotra tafitrano tsy mitete 75% atao amin'ny chic by Fabiola mirary fety sambatra ho an'ny reny rehetra averiko foana hoe tonga avy aty aminay fa aty ny tena meilleur fête de mère bye bye sonetsika dia raraka nireo voambolana androany dia ny voambolana hoe fanjava indray no andeha ho fatarina ny dikany ny hoe fanjava dia voambolana nampiasain'ny malagasy iantsona ny vola tamin'ny andro fahagola indrindra ny vola vy piastre ny dikany amin'ny teny frantsay tamin'izany fotoana mitovy amin'ny faharetan'ny fiodinany volana amin'ny tany ihany koa ny fanjava ho an'ny foko antaimoro raha ho an'ny foko mahafaly sy ny foko sakalava kosa dia hoentina ilazana fitsaboana aretina ho amin'ny kibo ny fanjava zany hoe contre les douleurs abdominales et les coliques amin'ny teny frantsay voambolana izay hitantsika ohatra ao anatin'ity fehezantemy manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy sarobidy ny lanjan'ny fanjava teo amin'ny tolo malagasy ka natao ny zava-dehibe toy ny arena manakasina amin'ny manana azy hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezantemy manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy mba ahoana ary nahafantarana ny fanjava sandoka taloha no kakerina ve ilay vy fa nataloana ankehitriny dia aleo foana marina tsara ny vola rehefa mikirakira sy mandray azy rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony ampiasana azy ty voambolana hoe fanjava ity fa tsy voatery teny hoe vola foana koa rehefa amin'ny teny malagasy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar manasantsika indray naraka ny io raha hoe Orange eo anilanao n'olotra ao anao moteur action Bonjour équipe. Ah, bonjour équipe aussi. Ela aqui zany. Ça va? Oui, ça va aqui. Afaka tonga dia mipetraka? Mandroso mipetrapetraka. Bonjour. Izy aqui Gérald cousinay dia izy madame Faby namako be ty amin'ny tanàna ety izy. Gérald Focosy. Famafantatra monsieur Gérald. Tsy zany moa kiva hitandry natongavany maraina be ty dia mbola tsisy olo eo zao hitandry mana problème kely izy dia ohatrany eritreretiko hoe tsy haiko raha voafarandrina ahoana izy manko mipetraka ery ambony ery tsy raha fokotany amintsika izy zany fa tsy lavitra eto kory nefany dia izy tsy mifankahazo amin'ilay président ao dia saika hoe aka certificat de résidence atao amintsika izy azafao anazy akavolany amin'ny banky dia nefa tsy mitovy firena politique zay le président fokotany ety zanao fa manahirana be izy dia mba hoe zay izy moa teny tamiko izy mba mahafantatra amin'ny leo amin'ny fokotany ety dia hoe nakaty zay dia mba soratana ohatrany ohatrany ao anataratasy ohatrany mipetraka ao an-trano zareo dia mba asy résidence avy ndraiky anakiroa dia mba fazamata ohatra indriva tsy pazany akendry dia hitanareo le izy zany le résidence tsy mahazo résidence eto amin'ny fokotany raha vao tsy olona inscrit fa tsy azo indrindra eny izy hitandry eny izy moa tsy inscrit eto amin'ny fokotantsika efa miletsy ambony izy fa tiako tenenina hoe atao ohatrany hoe mipetraka ao aminay izy zany zay le izy zany hoe le résidence zany maingy amin'ny trano aminay fa atao amin'ny anarany fotsiny zavatra tsy anaovako nenge zany fa anaovako fangalana vola fotsiny ny banky
na résidence inona io na résidence inona rehefa tsy manana fifindramonina mazava tsara ka tsy inscrit atao fokotany alefa iny zao président iny afaka manazavanareo tsara mahakasika tonga maraintsika zany a androa fitora sasany zao miarabanareo ina ny azo atao alors président raha hitatra tsy matapakahatra za zany cousin de mba nizmo zany resadresaka toy de izy mafantatra mafatapatatra ty matakely ty atao fokotany de mba anao résidence naohatrina mamme kely za manko hitanao fa za tsy poniny eto fa poniny ery fokotany fanila aminareo ery ihany de président manahirana be le resaka politique ty tsy te hikarakara résidence ao aminazy sady volomeko avy tsy aleoko menanareo eto nareo mba namana ihany ay mahakasika ny fakana certificat de résidence aloha manahirana raha vao tsy ponina eto amin'ny fokotany zay adidiko cousin eke ka hitan'ny président le izy nge oatsy hoe anio le fokotany zareo no saratana fa atao amin'ny fokotantsika de zany hoe miainga amintranonay zany fa atao amin'ny anarany fotsiny fa miainga amle loatranonay de nefa mitondra fifindramonina ve anao zange eny any mipetraka fa mba hoe le taratasy fotsiny tiako atao aty de mba amizay mba vita ka mahakasika an'izay tsy maintsy mitondra fifindramonina mazava avy any amin'ny fokotany zay nitoeranao hoentina maketo amin'ny fokotany Ambotsoa de soratana mazava eto ny anaranao de mahazo carnet eto amin'ny fokotany ianao de zay no hoe ara-dalàna de afaka manome certificat président mihitsy zange oatsy poniny eto efa mba saina tonga avanay vao maraina eto za koa tsy hifindra trano aty zany ko ny tranoko fe eny de ana mba le taratasy zay fotsiny ilaiko angalako volany amin'ny banky nareo inge vola omena ny hafa avy eo tsy aloha ny namana ny apiny olana be zany ramose satria zao mampikadra anay zany zavatra zany tena isany mahatonga ny tsy fandrimpahalemana eto amin'ny fokotany any izy taratasy olona tsy misoratra zany tsy hoe sanatria ianao mpangalatra fa kosa ny fanomezana taratasy amin'ny olona anankiray raha vao ohatra izy tsy misoratra eto amin'ny fokotany de iny teraka tsy fandrimpahalemana be dia be ohatra ny fakana vola amin'ny banky ny fanaovana passeport vitanareo za tsy vitanareo mitraité an'le affaire ko tena tsy afaka manao an'izany zay raha misy irana tsiny aleo zany eny aminareo any ianao makako fa mpangalana olona ao zany zany aman'olona hoe akamindra volany amin'ny banky ny olona monina ao amin'ny fokotany misy azy ihany no afaka maka taratasy fanamarinam-ponina eny amin'ny birao fokotany iray kolikoly ary fandika-dalana mampikatra ny akoatra izay coupé dans la boîte izay koa no maranako ny vaovao amin'izao alina izy hoe lizaramiana mbola iaraka amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana songadina veloma tompoko herinandro ny ady amin'ny lozam-pifamoivozana miisa raika amby roapolo isanandro ny olona maty vokatry ny lozam-pifamoivozana raha ny eto Madagasikara. Loza ataon'ireo kodiaran-droa no maro anisa miampy ireo tandrefaka ataon'ny fiara vaventy raha ny fanazavana maro ireo fitandremana azo atao isoroana ny loza omena lanja ny fampafantarana sy fanentanana mikasika izany atao anatin'izao herinandro fanamareny ny ady amin'ny lozam-pifamoivozana izao mitatra izay mamitsina Andriambololo amin'ny sariny Omega Revzana. Ny sesisesy tato ato ny lozam-pifamoivoizana vao tselakory izay tamin'ny lalam-pirenena faefatra fiara nitondra mpianatra avy any Mahajanga nitratra ny lozam-pifamoivoizana namoizanaina sy naratrany ireo mpianatra tao anatin'izany. Teo ihany koa ny fiara vaventy mijanona amin'ny toerana tsy tokony hijanonany ka miteraka loza moizanain'olona vao ny farany herinandro lasa teo ny tranga farany teny Andoharany fotsy tondra moto iray no maty rehefa nifatratra tamin'ny fiarabe nijanona tamin'ny sisin-dalana noho ny olana ara-teknika. Efa nisy ihany koa nefa nitranga mitovy amin'io teny amin'ny lalantsara sotra herinandro taloha nisehon'ny loza teny Andoharany fotsy ity. Misy ny fentra tokony arahan'ireo fiara vaventy raha sendra ny olana ara-teknika ka tsy maintsy mijanona eny amin'ny toerana ivezivezeny mpandeha raha ny fanazavana. Tamin'ny herinandro lasa iny dia roa ny lozam-pifamoivoizana vokatra izay fijanonana tsy ara-dalàna ataon'ny fiara vaventy izany. Ny tokony marihana aloha dia izao raha fiara vaventy rehefa mihoatra ny 3 tonnes 5 dia tokony aloha misy izy bande rétro-réfléchissante. Faharoa any anatin'ireny fiara iny anisan'ny fitaovana tokony ampiasainy
dia misy an'le hoe pressionisation apetraka amin'ny distance ahafahan'le fiara ho avy mahita hoe misy zavatra aoloha ao. Dia eo amin'ny koa ny fijanonana dia tokony tsy hijanona ao anaty lalana mihitsy ny fiara anankiray na vaventina kely, ka rehefa tsy manaraka an'izay izy dia efa anisany tsy manaja ny lalàna amin'ny fifamoivoizana zany ary hitantsika ny toerana avy eo fa mitera-doza. Misy ny sazy mahazo ireo fiara vaventy tsy mahafeno ireo fepetra ireo, indrindra ho an'ireo miteraka lozam-pifamoivoizana. Anaty le code de la route hoe inona daholo ny tokony fanao rehefa hoe tokony maka sisin-dalana. Raha ohatra hoe tsy manaraka ny fepetra reny, raha tsy manaraka hoe ahitana fa misy fatosoana avy amin'ny camion reny na fiara lehibe reny dia misy sazy afaka ampiarina. Misy amin'ny code pénal misy le article 319 zay mametraka raha ohatra hoe sanatriany vava ladiny lela hoe misy nateraka fahafatesana nataon'ny fiara lehibe dia tonga dia mitsamponja le olona zany. Dia rehefa avy eo manao ny fanadiadiana zany. Io miteraka resaka ihany izy io satria misy fotoana hoe tsy voatery avy amin'le camion na tonga le mpandeha moto ohatra ny maty fa zay ny lalàna tokony ampiarina. Zay ny lalàna tokony mbola miatra ankehitriny dia zay mbola anisan'ny fepetra zany hoe mahazo sady hoe sazy mahazo an'le olona hoe raha ohatra ka tsy manara-dalàna. Ny fandikana ny lalàna fe ny fifamoivoizana no miteraka ny loza matetika ankoatra ny tsy fitandremana. Anisan'ny tena ahitana izany ny kodiaran-droa na misy motera na tsy misy. Ny ompana bebe kokoa tany amin'izy ireny ary ny mpandeha tongotra ny fanentana natao amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny lozam-pifamoivoizana amin'ny herinandro ity izao. Nanomboka tamin'ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 15 ny volana May dia ny firenena mikambana nametraka hoe herinandro natokana ho an'ny fitsoroana ny aroloza ny fifamoivoizana. Dia amin'ity taona ity nisy fijerevana manokana hoe lalana azo antoka ho an'ny rehetra fa indrindrindrina fiarovana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny mpandeha bisikileta. Zava-dehibe satria ny lalana ho an'ny rehetra. Lalana tokony hoe atao ny lalana fampandrosoana, lalana mitondra fahasoavana, lalana ny afana hoe ny mifandray ny mpiray-tandrazana zany sy ny mpiaramonina fa tsy natao toerana fahoriana, toerana ny fahafatesana na ny toerana hoe misy olona maratra amin'io zany. Nisy androany ny fanentanana teny amin'ny lalan'ny bypass ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny haloza ny fifamoivoizana. Tapitry efa mpilalam-baovao tamin'ity andro an'ity ankasitrahana ireo sy nisaraka taminay hatramin'ny farany.